maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ivavaka sika mideranao zay Andriamanitra satria lalana tsara no hitondrana ho anay. Matsiaro fifaliana izahay raha notarianao rehefa nofoazinao ka tsy mba nisaintsaina izay nosain'ireo minitsy mahalalanao, ireo ratsy fanahy, fa nihevitra kosa ny lalanao ka tonga eto amin'izao toerana izao. Misaotra anao izahay fa tsy navelanao hipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa nentinao hitoetra ato an-tranonao. Aleonay tokoa mitoetra eto an-tranonao toy izay mipetraka ina tokoa nambaravarany ratsy fanahy. Misaotra fantatray fa tia nefanay mandrakariva ianao satria mahita ny tsy mahaty momba anay. Koa eto no anetrenay teny dia angatahnay ny hanesoranao izay rehetra tsy nambolenao teo amin'ny fiainanay, anongotanao izay tsy tokony haniry ao am-ponay. Enganehanao mbola amindra foy indray ka mila heloka noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Ary manantena fa hiasa ao anatinay tsiraray avy reto, hiasa ao anatin'ny fiangonanao ny fanahy masina, eo amin'ny famakina ny soratra masina, eo amin'ny fandrenesana ny afatrao, ary dia hitombo indray ny faharesen-dahatray androso amin'ny fanolorantena masina. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Matthieu 4:1 hatramin'ny 2:12. Matthieu 4:1 hatramin'ny 2:12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany anefitra mba alainy devoly fanahy. Ary nifadianina 40 andro sy 40 alina izy, ka no ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpakafanaka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampony tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjely aminao, ary eny an-tanany hitondran'ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao raha hiankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandihany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitrao no miankofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Dia nandao azy ny devoly ary nisy anjely tonga anompo azy. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara tsy vaovao amintsika ny fakapanahy nahazo an'i Jesosy tany anefitra. Amin'izao izy dia hompatsika amin'ny lohahevitra hoe miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Jesosy eto no maka ny toeran'ny mpino. Misy fotoana mieritreritra isika eo amin'ny fiainantsika, tsy afaka niala tamin'ny fitsapana sy niady ara-panahy ny sedra samihafa, dia manontany hoe nahoana izahay no zohiny izao zavatra izao. Ary fakapanahy lehibe ny hoe hiala amin'Andriamanitra, andahan'Andriamanitra. Amin'ity
Matio 7:1-20 ity dia hitantsika fa i Jesosy aza dia nandalo fitsapana sy nosedraina. Izany dia milaza hoe tsy hoe kory satria mpino ianao na mafana fo amin'ny fanompona, olona resy lahatra efa nandray ny famonjena dia tsisy intsony ny olana sy ny sedra samihafa. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy hoe lasa ny sedra na foana, fa miaraka amin'Andriamanitra isika ao anatin'ilay sedra. Ny mahasamihafa ny zanaka izao tontolo izao eo anoloan'ny sedra sy ny zanak'Andriamanitra eo anoloan'ny sedra dia satria Andriamanitra miaraka aminy ao anatin'ny sedra. Zanak'Andriamanitra tsy ilaozan'ny sedra, fa tsy ilaozan'Andriamanitra koa eo amin'ny ady sarotra sy ny adi-panahy izay mety miatra. Miasa ao mino ny fanahy masina. Ireto ry havana no afatra anankitelo. Miasa ao amino ny fanahy masina, mitondra antsika ho sedraina. Ny faharoa, miasa ao amino ny fanahy masina, mampatsiaro izay ilaina. Ny fahatelo, miasa ao amino ny fanahy masina, ny devoly miala maina. Natao tao ohatran'izany ilay izy mba ho tadidin'ny sekoly alahady. Sedraina izay ilaina, miala maina. Miasa ny fanahy masina mitondra antsika ho sedraina. Maro tsara fa eo am-piantohany ny 4. Ny fanambaran'ny soratra masina dia manao hoe nenty ny fanahy nankany anefitra mba alainy devoly fanahy i Jesosy. Raha vao vita batisa izy, ny fanahy masina mitary mboromailala tao aminy. Ny zavatra voalohany izay nataony ny fanahy masina dia nitarika azy ho any anefitra mba alainy ny devoly fanahy. Ireto ny fahasamihafana. Ny fanahy masina dia nitondra ho alaim-panahy, fa ny mpaka fanahy dia ny devoly. Raha nanaraka ny soratra masina teo isika, rehefa tonga tao anefitra i Jesosy, feno vavaka, ny fahadianina, dia tonga ny devoly, ary manomboka eo dia ny devoly no nitondra azy teo amin'ny sehetry ny fakapanahy. Nitondra azy ka nanonona ny fakapanahy ny sesy teo anatrehany. Ny fanahy masina dia nitondra ny Jesosy tany anefitra. Ny fahadianina izy ny vavaka, fa halainy devoly fanahy. Nentin'ny devoly fanahy tany anefitra, nentin'ny fanahy masina tany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ny taridalana ho any anefitra dia tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny zavanitranga tao anefitra dia avy amin'ny devoly. Mety mieritreritsika ry havana hoe tena aiza ry zany? Lavitra an'Andriamanitra ve zany? Mety misy fahoriana, tsy fahampiana, olana ara-tokantrano, fakapanahy, fahakiviana, fa izao famantarana hoe tsy nilaozan'Andriamanitra isika dia hitoerany fanahy masina ny toerana misy atsika. Ao amin'io fakapanahy apetraky ny devoly manoloana antsika io ny fanahy masina. Ao amin'ny mino ny fanahy masina, miatrika ny fakapanahy ny mino fa tsy ilaozan'Andriamanitra izy. Miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina, mitondra antsika ho sedraina. Raha miatrika sedra ianao azagaga, fa ny fanahy masina no mitarika, ny fanahy masina no manatrika, ny fanahy masina no miaraka aminao ao anatin'izany sedra izany. Ny mino tarihan'ny fanahy masina dia mety handalo sedra, fa tsy resin'ny sedra. Ny faharoa ry havana, miasa ao mino ny fanahy masina, mampatsiaro izay ilaina. Isaky ny tonga ny fakapanahy napetraky ny devoly manoloana an'i Jesosy, dia mamaly tamin'ny tenin'Andriamanitra i Jesosy amin'ny filazana hoe voasoratra hoe tsy kisendrasendra izany
soratra masina dia mampahafantatra antsika fa anankiray amin'izay asa ny fanahy masina ny mampahatsiaro. Anome ny fanahy masina ho ny tompo, izy no mampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Efa nanara-diny tompo nandritra ny 3 taona mipaka ny mpianatra, tao anatin'izany ny apôstôly. Raha i Jesosy manokana dia efa nianatra teo ambany saokan'ny raby, nanomboka tamin'ny 12 taonany izy. Eto moa dia efa 7 taona Jesosy no natao batisa. Zay izy vao miditra amin'ny asany. Dia izany ny havana no hoe rehefa milona ao anatin'ny soratra masina isika, tonga ny fakapanahy, ny fanahy masina no mampahatsiaro antsika amin'ny fotoana ilana ny soratra masina io ao an-tsaintsika, ka mahatonga antsika ampiasa n'ilay sabatra roa lela hanoerana ny fakapanahy na ny tsipika ataon'ny devoly. Mampatsiaza ilaina. Omen'Andriamanitra ny andinin-tsoratra masina ilainao raha sedraina ianao ao anatin'ny fahakiviana, mahita soratra masina manome fanantenana ianao toy ny Romanina 4:20 manao hoe na dia efa tsy nisy nanantenana intsony azy dia mbola nanantena ihany izy. Mbola omen'Andriamanitra ny fanahy masina ampahatsiatsika raha tody fakapanahy isika fa ny soratra masina dia mitona antsika ho amin'ny fahamasinana. Tody fakapanahy ny fisotroana ve misy soratra masina tena manipaka an'izany mihitsy manao hoe aza mamy divay ianareo. Raha tojo mety hoe sarotra ianao dia misy soratra masina mbola afaka ampijoro anao koa. Be dia be ry havana ny soratra masina izay efa nambara tamintsika, ivelomantsika. Matoki fa amin'ny fotoana ilanao ireny dia hiasa ao anatinao ny fanahy masina mba hahatonga anao ajoro tahaka ny Jesosy najoro eto amin'ity tantarany fakapanahy ity. Miasa ao ampino ny fanahy masina mampatsiaro izay ilaina. Miasa ao ampino ny fanahy masina ny devoly mialamaina. Hoy ny soratra masina dia nandao azy ny devoly. Tonga ny devoly naka fanahy intelo ny sesen'i Jesosy nefa tsy nahavoana inona na inona. Tany amin'ny sakafo, tany amin'ny voninahitra, tany amin'ny fahefana, fa tsy nahavoa na inona na inona. Omeny ny fanahy masina hery isika, afaka hanohitra ny fanahy masina ny devoly ka hialany maina. Zay ry havana no asan'ny fanahy masina ao anatitsika. Eo ny tenin'Andriamanitra miasa mampatsiaro. Eo ny fanahy masina miasa mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra, fa eo koa ny fanahy masina miasa amin'ny hery mba handrava ny devoly, miala maina ny devoly. Ary ry amin'ny farany 1:12 dia misy filazana hoe nisy anjely tonga nanompo azy. Tsy hoe miala fotsiny ny devoly, fa misy irak'Andriamanitra tonga hampahery, tonga hanoana, tonga hanodidina ny matahotra ny tompo. Mety hanafika tokoa Satana fa tadidio tsy maharitra ny heriny, mandalo ny heriny devoly. Mety mampitomany anao ny sedra fa tsy handrava ny fiainanao zany. Zany ry havana devoly mialamaina. Tsy hanapotika anao ny sedra fa mainka hanamafy anao toy ny volamena avy nandalo afo, na lemilemy sy ny tsongy fa tonga nanana endrika tsara. Dia matoki ireo ny asan'ny fanahy masina ho antsika araka ny ohatra ato amin'ny Matthieu 4:1-9. Miasa ny fanahy masina mitondra antsika ho sedraina. Miasa ny fanahy masina mampatsiaro ny soratra masina ilaitsika. Miasa ny fanahy masina hiala-maina ny devoly eo amin'ny fiainana izay mety andalovantsika amin'ny sedra. Ho an'ny tompo ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa efa niasa tao amin'ny Jesosy ny fanahy masina
nitondra azy ho sedraina, nampatsiaro ny tenin'Andriamanitra ho sabatra enti-miady amin'ny fakapanahy, ary nampandositra ny devoly miala maina. Tsy nahazo fandresena ny devoly, fa ny zanaka ao Andriamanitra no nodidiny ny anjely, noderaina, notompoina. Omeo anay ny fanahy masina ary tompo, azaverana ho kivy amin'ny ady lalovanay izahay. Raha mitoetra ao aminao Andriamanitra tokoa izahay dia tsy ho resy ny fakapanahy. Engane, mbola hiasa manan-kery ao anatinay ny fanahinao masina. Hitarika anay mba hatsapanay koa fa eo amin'ny fiainanay raha misy ny sedra dia mpandresy izahay. Raha misy izay manelingelinanay eo amin'ny fiainanay dia andositra mora foana izy ireny ary ho tonga ny pampahery. Eto no hivavahanay ho an'ny firenenay. Hitanao ny fakapanahy ny voninahitra, ny fakapanahy ny firiariana, ny fakapanahy ny fankahalana, ny fakapanahy ny vola, ny fakapanahy ny fanapara-pahefana. Tompo amin'izany rehetra izany dia miarova ny zanakao Andriamanitra ianao, mba tsy ho azo ny karazan'ny fakapanahy samihafa, mandrava ny firenena, manakana ny fandrosoana, ary tsy hanananay fahasambarana. Mivavaka ao amin'ny fiangonanao izahay, mba ho fiangonana maharesy ny fakapanahy. Mbola apetraka ao eto amin'izao tontolo izao tokoa ny fiangonana, mandrirotra anay ny fakapanahy samihafa, fa ianao sy ny fanahy masina tompo ampijoro ny fiangonanao mba ho mpanazava ny izao tontolo izao, mba ho fanasina sira eo amin'ny fiarahamonina nametrahanao azy. Dia tsy ho fiangonana varimbariana na hiara-iosina amin'izao tontolo izao ny fiangonana, fa hiavaka ho hafa indrindra, ho taratra amin'izay lazainy sy ataony ny fahamasinanao. Mbola mivavaka izay Andriamanitra ho an'ny kristianina tsirairay avy. Mety misy ny tojo fifaliana sy fahasoavana, sakano tsy ho azon'ny fakapanahy ny firiariana izy ireny. Mety misy ny mandalo setra, fakapanahy, ady, ny tsy fahampiana, ny fikorontanana ny atokantrano, ny asa samihafa izay tena sarotra sy manahirana. Andriamanitra ho amin'ireny dia aoka ho tsapany tsirairay, fa eo ianao miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha tsy misaraka aminay ny sedra dia azononao amin'ny tana maherinao kosa ireo sedrainy. Misaotra anao Andriamanitra no ny amanginao ireo marary, nitsidianao ny voafonja, tsy amelanao irery ireo manamanjo. Misaotra anao mbola hijery koa ny momba anay tsirairay amin'ny fikasana tsara ny amin'ity tontolo andro ity, ary entina hiambavaka amin'izao andro manolotra ny andro ny akarana izao. Ireo katekomenina iroso amin'ny fandraisana azy ho mpandray fanasan'ny tompo, hisantatra ny fanasanao masina na navao fanoloran-tenany amin'izany. Ireo ray aman-dreniny, ny vady aman-janany, ny ankonany, mba ho feno fiomanana ara-panahy izy ireny, ka hitsena sy handray ny fahasoavanao amin'ny fanetretena ombam-pifaliana. Ny fiangonanao koa dia ataovy miombona fihetsepo amin'ny vahoaka ny lanitra, ka hatsiaro fa tsy misy fifaliana mihoatra ny hoe misy mpanota iray mibebaka. Eto no anehoninay ny fiombona ny zanak'Andriamanitra amin'ny fanonana ilay vavaka tsara indrindra manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo anay io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny jodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahiry anao sady mamonjy anao, eny ny tantananao amin'ny tanana kavanany fahamarinako ao. Mandiana hiasa ao anatinareo
ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.